niarahana nandritry ny taona 2024 ery ahitany zao tontolo zao hoe manahoana zany vahoaka an'Andriamanitra amin'ny FPM zany raha ankalaza ny aladiny mpitandrina. Fifaliana zany ry hava malala amin'ny tompo, fifaliana mendrika ioderana ary engany ka tsy hosanatria isy ato amitsika zay manatrika izao fotoana zao nitenena n'Andriamanitra tahaka ny kaina hoe nahoana re no tesitse ianao hoe nahoana re tomanjombona ny tavanao hoe androm-pifaliana amako izao ho ianao raha manana endrika tesitra sy mirane mifaly fanatratra ny andro entinao isaorana ilay tomponao sy mpanjakanao ary zay fifaliana izay ry havana zay indrindra no nandraisany reto ray aman-dreny mpitandriny reto ny foto-kevin-dehibe le voasoratra amin'ny Josoa hoe fa raha izaho sy ny ankonako dia hanompo an Jehova izahay. Fa raha izaho sy ny ankonako dia hanompo an Jehova izahay. Izany fijoroana vavolombelona nataon Josoa teo anatrehan'ny zanak'Israely izany ry havana no nindramy reto ray aman-drenitsika ara-panahy eto amin'ny sany FPM ziona maneran-tany mba ho fanekempinoana amin'izao andron'izy ireo izao ary nataony eo anatrehan'Andriamanitra sy isika zanany iray manontolo, itsika zanany malalany ilay ankohonany tena tiany dia isika izay efa novoadiny teo anatrehan'Andriamanitra fa hiaraka hanompo amin'izy ireo, hanompo an'Andriamanitra ilay nahary ny tany aman-danitra le Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ary hiaraka ifampitatana amin'izy ireo hiditra ny fanjakany lanitra. Fanontaniana mipetraka ry hava malala amin'ny tompo ny tiana ho Maria andratrany aloha iaty am-piandohana dia ny atao hoe ampatsahivrantsika ny atao hoe ny zanaka ara-panahy ankohonana ara-panahy dia tena mitovy laharana mihitsy amin'ny zanaka nateraka ary mihoatra lavitra ara ny fikarakarana ny zanaka ara-panahy noho ny zanaka ara-nateraka ary zay indrindra no iantsona antsika hoe ankohonany raha tiana arivo ny FPM ziona ray manontolo dia izaho sy anao izany no lay ankohonany eo anatrehan'Andriamanitra noho izany dia sarotiny tena sarotiny izy ireo ny amin'ny fikarakarana ny zanaka ara-panahiny zay efa nianianany teo anatrehan'Andriamanitra. Dia mifantaniana mipetraka amiko izaho zay zanany ara-panahy, fantaniana mipetraka aminao inao lay ankohonany ara-panahy mba tena vonina hiaraka hanompo an'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo ve ianao, tena vonina manaky tsy anan'Andriamanitra hafa akoatran'ilay Jehova Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ve ianao. Raha jerena manko ry havana ny tantaran'ny zanak'Israely ilay ankohonan'Andriamanitra satria Israely dia lazaina Jehova Andriamanitra hoe laha matoako aho dia ankohonan'Andriamanitra zany ny zanak'Israely. Dia manahitatsika amin'ny tantarany zanak'Israely fa zanaka maditra, zanaka tsy miraharaha ny anatry ny rainy dia ilay Andriamanitra, zanaka diso miantaloatra ka na dia nandidy azy ireo azy Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanikafa raha vao tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny zava-miseho. Na dia teo ary ny fiarovana Andriamanitra azy
na dia teo ara ny fitahiana marobe natsao an'Andriamanitra azy, na dia teo ara ny tantanan'Andriamanitra azy nandritry ny taona maro tany anefitra, dia zavatra nataony sy mitsahatra nataony zanak'Israely dia nimonimonna dia nijangajanga ara-panahy. Izany hoe ilay tena nananaran Jesosy azy mihitsy, ilay ny tena nadidin'Andriamanitra azy mihitsy hoe asa manan'Andriamanitra fa no nitanterahany, tsy nankatoavany izay didy izay ry havana. Ary zay no mahatonga an Josoa hijoro vavolombelona teo anatrehany zanak'Israely, raha izaho sy ny ankonako dia hanompo an Jehova izay. Te ilaza zany Josoa ry havana hoe izahay sy ny ankonanay dia tsy manan'Andriamanitra tompony, tsy manompo volo zahay, tsy mila razana izahay, tsy mila nizaniza izay, fa le Andriamanitra rery ihany no tomponay sy ny ankonanay. Ary dia eto amin'ity Deutéronome 9:5 zay no vakiana teto, dia mbola mametraka didy any Andriamanitra ry havana. Didy tsy maintsy ankatoavina fa tsy ho safidianana, didy tsy maintsy ekena. Dia zao no voalaza ao amin'ny boky io hoe tiavan Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Didy izay nolazain Jesosy no amafisiny Jesosy ihany koa zany raha niresaka tamin'ireo fariseo sy ireo mpahay lalàna izy ka nitenenan Jesosy hoe zao ny didy voalohany, tiavan Jehova Andriamanitra reo. Ary zany didy zany ry havana no tian'Andriamanitra ampianarina ny zanaka mandimby iray manontolo. Izany didy zany ry havana no didin'Andriamanitra ho resahana, ho fehezina, patsiarovana any ankohonana iray manontolo handrihitsy ny andro mpiainana. Ary izy zany didy zany izay mifehy ny fahaveloman Jesosy Kristy Tompo no hoe zany reto ray aman-drenitsika reto toriana amintsika isan'andro, ambara amintsika ankonany isan'andro, ary dia mba hitahirizantsika an Jesosy ao am-pontsika amin'izao fanompontsika anazy izao. Ary zay indrindra maritsy ry havana no tenenana antsika fa raha tsy mahay mitahiry an Jesosy fanotrisika ao am-pontsika dia tsy afaka nifehy an'izany fitiavana zany, tsy afaka nifehy hanokana ny fontsika ho an'Andriamanitra izany, ary tsy afaka hanompo an'Andriamanitra miaraka amin'ireo ray aman-dreny izay nianina teo anatrehan'Andriamanitra fa hanompo anazy izany. Efa andro farany manko zao ry havana, ora farany ny apôstôly Jaona izay efa novakitsika teo, ora farany zany hoe efa miandry kely ora dia minitra dia segondra dia tonga ny farany. Ora farany izy ny apôstôly Jaona ary ho avy ny antikristy, efa tonga ary any amin'ny sasany antikristy. Antikristy izay fantatsika fa manana fampianarana sandoka, manana fampianarana izay mandany Jesosy Kristy Tompo, manana fampianarana mitondra ny tsy finoana an Jesosy, ary manana fampianarana mitondra korotana eo amin'ny ankohonana. Ilay antikristy tsy avy aiza hozy apôstôly Jaona izay novakitsika teo fa avy ato amintsika ato ihany. Izy ireo no niala satria niaino dia nandray ny fampianarana diso avy any ivelany. Ka rehefa niaina amin'izay zavatra izay izy, nandray fampianarana diso izy, tady hiditra indray hiverina ao amin'ny toerana izay nialany taloha mba ho ravana, ho potena ilay ankohonana.
io fanekemponondra iray aman-drenireo rehefa riavana androany dia manaitra antsika mianakavy tarana kiziona ankona ny kiziona mba hitoetra tsara iray fo iray saina iray fanahy isika ka ino ankatoa ary anompo an'Andriamanitra amin'izao azakazaka ataotsika miaraka amin'izy ireo zao. Ankohonana iray tokoa mantsy isika rehetra riavana. Tiako ampidirina ao an-tsainao tsara mihitsy izay. Ankohonana anankiray mantsy isika. Ary dia lasa ny saina riavana. Raha novanginy tompo tamin'ny teniny tenako hoe ombako ny voalaza ao amin'ny 1:17. Ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano ary ho rava ny ankonana izay miady an-trano. Ho rava ny ankonana izay miady an-trano. Ndray andro ariavana dia nisy ireny mpianakaviana izay nanantona dia niangavy hoe mba miangavy pastera hozy izy mba eto ambavaka reny tokantranonay fa manoatra noho ny hotely. Isakafoanana, isoloana akanjo dia atoriana dia fatao fisasana fotsiny dia zay. Raha sendra batafaraka ao daholo indray ary ny ankonana ray manontolo fifamaliana ady no tavela ao. Zay no isaranao. Riava malalo amin'ny tompo. Sarina ankonana anankiray zany. Nangatany ireny mpianakaviana mba hoentina mibavaka dia lasa ny saina mahita an'izany hoe toe-javatra tena misy ange zany. Ary tsy ny azy ihany fa maro dia maro ny tokantrano misy an'izany miala maraina tsy mody ny hariva tonga indray dia mandro dia misolo akanjo dia mihinana sakafo hariva dia matory dia lasa indray mbola tsy mifoha akory ny ankohona. Zany ny taranaka ankehitriny zany. Zany ny ankohonana ankehitriny zany. Ary manambara mihitsy ny afatry ny tompo fa efa tena akaiky ny antikristy. Riava malala amin'ny tompo mba halay sary an-tsaina nge. Miazafady indrindra halay sary an-tsaina tokantrano anankiray. Samy maniry fitahiana ny rehetra ao an-trano. Samy maniry fanambinana ny rehetra ao an-tokantrano. Samy maniry fahasoavana ny rehetra ao an-tokantrano. Zay mivavaka ny rehetra dia iny fa tonga ao anatrehan'Andriamanitra ny fangatahana sy ny faniriana. Dia manondrika ny lohany ary Andriamanitra mijery andao ara fa hojereko aloha ty ankonana ity. Hojereko ity tokantrano ity. Inona no tazany ao? Ny ray mitserina mafy dia mafy. Ny reny mimenomenona kizitina tsy hita azy anaovana azy. Ny zanaka mamaly valy mamingavinga ray aman-dreny. Ny mpirahalahy indray miady lava mifampianatra. Rehefa alahady anefany dia ndreny manao akanjo tsara dia tonga mivavaka ao am-piangonana dia tahaka an'ireny anjely latsaka tany ireny hiakatra velona any an-danitra fa rehefa mirava ao fa andeha hamonjy ny ankohonana dia miverina indray ilay sary izay notaraitana teo korontan-dava tsisy azo ohatran'izany. Dia hampalala tsotra isianao Andriamanitra ny tompo amin'ny teniny fa na ho ela na ho aingana izany tokantrano miady lava zany, izany tokantrano mikorotana lava zany tsy maintsy rava, tsy maintsy potika no hiafarany izany. Ry zanak'iziona malala, alahady mpitandrina androany. Fotoana fandiniatsika ny fiainam-piangonantsika.
fiaina ny ankona ny FPMM-ziony dia andeha alaitsika ho bataitsika ilay sary ny ankonana ny aina ao anaty korotana izay noresahantsika teo hoe alaitsika ho bataitsika apetratsika ao anaty fiangonan'Andriamanitra iray. Tsy maninona andao alaitsika dia apetratsika ato amin'ny fiangonana FPMM-ziony. Dia mba azonao an-tsaina ve ry havana ny mizava miseho raha korotan-dava ny misy ao amin'izany fiangonan'Andriamanitra zany? Azonao an-tsaina ve no avy ny fiangonan'Andriamanitra raha misedra an'izany olana sy ady lava izany? Ry hava malalo amin'ny tompo, raha misy zanaka tonga eto ka mangetaeta mba tsy ho rava ny tokantranon'Andriamanitra, raha misy renim-pianakaviana eto, misy raim-pianakaviana tonga eto ka tsy te hiaina ao anivon'izany tokantranon'Andriamanitra eo an-dala pahampitehana zany, raha misy mpiralahy eto na misy mpiravavy eto ao amin'ny tompo tsy te hahita ny faharavan'ny ankonan'Andriamanitra, mila mandray andraikitra ny tsirairay aby eo amin'ny toerana misy azy. Mila mandray andraikitra ny tsirairay aby amin'ny adidy masina tokony ho tanterahana ary efa nekena teo anatrehan'Andriamanitra. Mila manday andraikitra ny tsirairay amin'ny fihetsika sy ny teny zavatra ho tenenina manoloana ny asan'Andriamanitra. Lanjalanjaina ny fomba famaly ny ray aman-dreny. Fa amin'izao fotoana izao ange ry havana ka zavatra tena misy zany fa tena mampiorokoditra mihitsy fa ny zanaka indray no mitrerona mampatahotra ny ray aman-dreny ary dia gina tsy mateny ny ray aman-dreny. Misy ara tena masahy mihitsy fa mivelona tabatra mihitsy rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Move tsy ilay zanak'Israely dia ataovy kely ao an-tsaina kely ange ry havako hoe ilay sarin'ilay ray rehefa avy midongo ny fanana ilay zanak'Adala, meo aty ny arenako, meo aty ny anjarako, marary nge ny fon'ilay ray fa tsy mateny intsony dia mitazana ilay zaza mizotra makany amin'ny fahaverezana miaraka amin'ny harena. Zany ry havana, zany porofo anankiray fa efa manatombotombotra eo amin'ny manodidina ilay antikristy. Taratra mazava tsara mihitsy zany fa efa miodiody eo amin'ny ankonana anankiray ny antikristy izay voalaza teo aloha, ary efa mitady hirika izy hidirana fotsiny, mitady hirika izy andravana an'ilay ankonana izay efa mikorotana andro aman'alina. Ary zay ry havana, zay no itenenana amintsika foana nge hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly fa matetika nge io resaka ataotsika io fihetsika tsy zarizary ataotsika io no varavarana ahafahan'ny antikristy miditra anapotika ny ankonana. Io no varavarana azahoan'ny devoly anandevo ny ankonana misy anao. Ary sarotaratra izany ry havana amin'ny fiangonana misy amin'izao fotoana izao, indrindrindrindra ty a Madagasikara. Firifiry ny fiangonana efa nidin'ny fanjakana fa miaina ao anaty korotana, miaina ao anaty tsy fankazahoana, anka isaky ny misy ady hevitra, mpihevitra raha ho tanterahana, ady ny hafarana. Mandroatra nge ao anaty tokantrano anankiray, misy ange ry havana dia fianakaviana dia miady foana raha vao mivory kely, ohatra hoe hivory hoe andao mba hitsangatsangany, andao mba hanao vakansy, aiza raha anao andeha, andao any Mazanga, antsy any Mazanga fa ny Tamatavy, ady ny hafarana. Andao mba hiary sakafo, atao mba vao ny andro,
ino natao loka any zay tsy tia vorotsilosa fa zay inombiritra ady ny afarany zany ny fiainany tokantrano aratsy mitandrina ny akonan'Andriamanitra dia ady taka ny tenenako teo hoe isaky ny misy mpihevitra raha dia miala maina foana fa tsisy azo raisa engany ry havana engany sady mino aho ary misaotra an'Andriamanitra isika fa asehony zavatra tsy misy ao amin'ny FPM mijona ty ala frantsay izany ary mino aho fa asehony zavatra tsy misy ao La Réunion koa zany korotandava isaky ny misy mpihevitra raha izany ka miala maina na ny ray aman-dreny mpitandrina tsy mateny intsony ary te mbo mangataka ihany koa hoe raha tsy zay rehefa mba mijoro ny ety Madagasikara na ny any Maorisy mba tsy tantara fotsiny zany ka tsy afaka hiditra mihitsy antikristy fa fanjakan'Andriamanitra no anjaka ao amin'ny fiainana mandrakizay fa raha sanatria kosa re efa miodiody manodidina eo aminao sy ny ankonanao efa miodiody eo amin'ny fiangonanao ny antikristy ka mitady andrava mitady anakorotana ny ankonan'Andriamanitra hoy ny tenin'ny soratra masina hoe loza ho an'ny avy izay eviany fanafitohinana ary milaza hatrany koa ny tenin'Andriamanitra hoe laozo ny fifandirana dia mbola tsy misy ny mifandramatra alady mitandrina androany andro anaovantsika zanaka voady ny andro ray aman-dreny reo fa vita nataony teo anatrehan'Andriamanitra fa tsy hanompo afa-tsy Jehova tompo izy ary tsy handeha irery izy fa hiaraka aminao ankonany fa ianao kosa tanjotsika rehetra androany zay tonga manatrika an'izao alady mitandrina zao anehoantsika anapotehitsika izay rehetra tady andrava ny fiainatsika tady hitarika ny korotana na fa namitarika ny tsy fanaovana didimasina zany mba hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra na fa mitondra fankalana izany ka mitarika ady lava ao am-piangonana na fa mitondra fialonana izany ka mitarika fanamavona ny mpiara-mivavaka na mitondra fiavonavonana sy miteraka fitiavana aleo le voninandroany amin'ny anaran'i Jesosy ho santatra ny fiainatsika amin'izao alady mitandrina zao tsy hanan-kely tsy hanam-pahefana ho potika izany ary ty hitsangana ny fiangonatsika ary ty hiasa amintsika ny herin'ny fanahy masina ary zay rehetra zavatra kosa tsy mbola nataotsika mba hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra re andaokontsika mbanao voaty fanekeny ao anatrehan'Andriamanitra ka ho tanterahantsika ka dia tsy hanatahotra intsony itsika rehefa manoloana ny fitsaran'Andriamanitra izay tsy maintsy ho avy na ho ela na ho aingana fa efa ora farany mantsy izao ka rehefa tonga tokoa Jesosy dia hita fa efa navita ny adidy tsara isika navita ny fiazakazany isika ka nareo mpanompon'Andriamanitra ireo ray aman-drenitsika ireo ara dia hiteny araka ny teny apôstôly Jaona hoe tsy manana fifaliana mihoatra zao dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako ary dia hiaraka hanompo an Jehova izahay sy ny ankohonako ray manontolo ry zanako ziona malalo mba sy ho fanapa-kevitra re mba ho tadidina hoe tamin'ny alady mitandrina 13 Desambra 2024 nentinay nankalaza ny saoran'Andriamanitra ary saoranay le ray aman-dreny taizanay ara-panahy dia niova tokoa ka zay rehetra tsy vitao
entiko hanompoako an'Andriamanitra hampandroso amin'ny fanjakana ho tanterahako. Fa zay rehetra tsy mendrika kosa dia efa n'le vonona androany fa zanak'Andriamanitra. Ary dio tanteraka aminao tokoa ny teny vao natomboka tery ambony hoe anio no tonga amin'ny tiankonany dia ny famonjena. Amen. Ivavaksika tompoko. Ry Andriamanitra ry zanaka ry fanahy masinao, enky ny fahamasinanao ny tany rehetra. Ary zay fahamasinanao zay ny tianao hiaina anay tsirairay aby. Misaotra betsaka ny amin'ny hafatra zay natoronao tao, fa samy manana ny tsakotsakoana ny tsirairay aby. Fa na iza nandre teto, mbola tsy natanteraka ny hafatrao, tsy natanteraka ny didinao, fa miaina ao anatin'ny fiatsaram-belatsihy, miaina ao anatin'ny ady lava. Toa mena ivana mihitsy ny antikristy tady andrava la iankonanao ato amin'ny efim-piameziona Jesosy. Vavanay foana no miteny hoe tia e, fa ianao ilay mahafantatra ny voto sy ny fo, ianao malala ny atao anatin'ny sainy tsirairay aby. Mangataka aminao fa misy maniry any enge, faniriana mba hampandroso amin'ny fanjakanao, fa resy isan'andro isan'andro. Anio e, mivoady eto anatrehanao reto zanaka ankonany Ratinarivo Rabarizona mivady ato amin'ny sahany efim-piameziona, fa ezaka hampandroso amin'ny fanjakanao. Ka horery an'izao tontolo zao. Ka na iza ny maso an'izao tontolo zao mibantsina anay androany, dia hita fanovana ny fihetsikay fa tena mandroso. Betsaka ny zavatra tsy vitanay amin'ny fampandrosoana ny asanao. Tendreo zay Jesosy. Aza velanao anan'Andriamanitra hafa izay, fa matoka izaho tsy manao adidy e. Matoka izaho tsy manao fahafapo anao Jesosy. Dia reny tsy ameko anao reny no ataoko Andriamanitra manolo anao. Ary zany mbola angatahako famindrapo, famelao keliko aminao. Fa anio e, mba ho rakitra soa aminay ny androany, ka hitenena anay foana hoe izay kiore Jesosy hiaraka amin'ny ray aman-dreny ampananay izay, ka ny ankonanay, ny taranakay dia hanompo anao mandrakizay. Fa zao fotsiny e, fa tany mafy zay efa tsy mahatananao. Dia matoky manana anao zay ny amin'izay rehetra fitantananao anay. Fa ho voninahitsy ny anaranao zao alahady mitandrina ho tanteranay satria tsy mibadika ny zavatra rehetra, fa fotoana efa nehonao ny herinao zao Jehovah. Alleluia. Amen. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra misaotra ny tompo amin'izany teny nozaraina tamintsika izany, araka ny fitenintsika malagasy koa hoe ambavaomana ampo-mieritreritra. Tonga ny fotoana anaovantsika ny traduction izay ny toteny izay no toriana tamintsika tamin'ity miantso ny mpanompon'Andriamanitra aty à la Réunion Astso hanao ny traduction zany toteny izany. Aujourd'hui est un jour spécial. Ce dimanche 13 décembre est effectivement le dimanche qui sera réservé pour nos pasteurs. Ce n'est pas juste une fête, une joie, mais vraiment quelque chose où nous pouvons prendre, c'est un moment où nous pouvons prendre encore un nouveau départ pour notre Église. C'est un moment où nous pouvons nous remplir de force à travers leur amour et notre amour pour eux et la reconnaissance que nous avons pour nos pasteurs. C'est dans ce moment que nous pouvons montrer à ce monde comment sont les paroissiens de la FPMM Zone en ce dimanche des pasteurs. Espérant qu'il n'y en ait pas
un entre nous en ce dimanche qui, ayant la même pensée que Caïn, qui lui était rempli de colère, de tristesse et de rancune. Pour nous tous qui, si jamais sommes dans ce cas, soyons heureux. Josué disait effectivement, ma famille et moi, nous suivrons le Seigneur et c'est cet exemple que nous devons suivre. Effectivement, nous, paroissiens de l'église LPMM Vieux, nous sommes comme des enfants de ces pasteurs qui nous ont mis au monde. Certes, ils sont nos parents spirituels, mais c'est pareil, parce que nous sommes aussi de la même famille qu'eux. Nous sommes tous de la même famille. De ce fait, ils font tous leurs efforts pour s'occuper de chacun de nous qui sommes leurs enfants. Une question se pose cependant. Nous qui sommes leurs enfants, sommes-nous prêts à suivre Dieu à leur côté? Si on regarde l'histoire d'Israël, qui sont donc les enfants de Dieu, de la même famille que Dieu, ils ont malgré tout été des enfants indignes, qui ne faisaient pas un compte de ce que Dieu disait. Même si Dieu leur disait de ne pas avoir d'autres dieux, dès que les commandements et les volontés de Dieu ne correspondaient pas avec leurs besoins, ils se mettaient à se plaindre et se détourner directement de Dieu. La parole de Dieu a dit pourtant de ne pas avoir d'autres dieux. Et c'est ça qu'ils n'ont pas suivi directement. Josué, lui, avait pris la ferme décision de dire « Ma famille et moi, nous servirons le Seigneur ». Ils avaient pris cet engagement parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin d'astres, de magie ou d'autres dieux, mais ils avaient besoin d'un seul Dieu, et c'est notre Seigneur. Effectivement, la loi que nous devons suivre dit « Aime le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. » Et même Jésus a dit que le commandement le plus important, c'est d'aimer le Seigneur, notre Dieu. C'est ce commandement que nos parents spirituels ne cessent de nous apprendre chaque jour. Voilà pourquoi il nous est dit que si nous ne savons pas tenir notre Seigneur dans notre cœur chaque jour, nous ne pourrons pas réussir à lui réserver notre vie. Aujourd'hui, nous vivons les dernières heures parce qu'effectivement, la fin est proche. Et l'apôtre Jean a dit, plus que quelques heures et les antichrists arriveront. Certains sont même déjà là, ils sont même déjà arrivés. Ils veulent amener le désordre, amener les gens à ne plus suivre Jésus. Et d'ailleurs, ils ne viennent pas d'ailleurs, extérieurement, mais ils viennent de chez nous. Ils étaient chez nous, ont entendu, mais malgré tout, ont écouté des faux enseignements à l'extérieur et reviennent pour essayer de tout mettre son dessus-dessous. Pourtant, nos parents spirituels nous apprennent à avoir un même cœur, un même esprit, afin de courir ensemble vers les cieux. Nous sommes une famille. Il faut que nous le comprenions et que cela rentre dans notre tête, que nous sommes une famille. La parole de Dieu dit que ceux qui sont dans un même foyer, mais qui se battent entre eux, finira par détruire ce foyer. Le pasteur Roger a expliqué tout à l'heure l'histoire d'une personne qui leur a demandé de bénir leur maison, parce que finalement leur maison a été utilisée que pour s'habiller, pour manger, pour faire les choses quotidiennes de la vie. Parce que lorsque tout le monde était là, lorsque tout le monde était présent, ils ne cessaient de se disputer. Ils ne se parlaient plus, ils ne faisaient plus un compte les uns les autres. Imaginons ce foyer un peu où chacun demande à Dieu des bénédictions, demande à Dieu la santé, demande à Dieu de les aider. Pourtant, dans ces foyers-là, les mères ne cessent de gronder et de crier, les frères se battent entre eux, les pères font des crises. Pourtant, le dimanche, quand arrive le jour où nous devons aller à l'église, tout le monde fait comme si de rien n'était. Ils arrivent bien habillés, agissent avec bonté et amour, comme des anges tombés sur terre. Mais sachez que, tôt ou tard, une famille où tout le monde se bat, un foyer où tout le monde se bat, finira par se détruire. Ce jour consacré au pasteur est le moment pour chacun de nous remettre en question.
essayons d'imaginer un peu cette photo de famille que nous avons tous ensemble en tant que paroissiens de la FPMM Zioun, et mettons-la au milieu de chacun de nous, chacune de nos pensées. Si dans cette église aussi, effectivement, il ne cesse d'y avoir des disputes, est-ce que vous vous rendez compte du futur que nous allons avoir? Donc, si nous tous qui sommes ici, pour certains des parents, des frères, des sœurs, si nous ne voulons pas vivre dans une église qui vit dans le désordre, qui a un futur incertain, alors nous devons prendre une décision. Aujourd'hui, dans ce monde, ce sont les enfants qui tentent de faire la loi à leurs parents, et les parents ne savent plus quoi faire, comme les enfants d'Israël. Pensez à l'enfant prodigue, par exemple, qui n'a cessé de demander ses biens à son père, qui finalement le lui a accordé pour faire les choses de ce monde. On commence à voir ces antichrists qui tentent toujours de mettre les désordres. Alors ne laissons pas la place aux œuvres du diable. Parce que ces mauvaises actions que nous faisons, ces mauvaises habitudes que nous avons, que nous faisons nous-mêmes, cela ouvre une porte pour que les antichrists entrent et veulent détruire notre Église. Combien d'églises aujourd'hui, malheureusement, à Madagascar, vivent dans le désordre, où à chaque réunion d'église, tout le monde se bat? C'est comme si une famille qui se réunit, c'est comme si une famille qui, à chaque fois qu'elle se réunit, ne cesse de se battre. Où allons-nous aller pour les vacances, qui se terminent par une dispute? Allons-nous manger, qui se termine encore par une dispute? Finalement, tout ce qu'il reste à faire, c'est partir. Espérons qu'il n'y ait pas ce genre de choses dans notre Église FPMM Zioun. Si jamais cela tente d'arriver, si jamais les antichrists veulent mettre le désordre, alors nous devons faire un choix. Nous devons prendre une décision et faire attention. Nous devons prendre une décision de cesser les disputes, de cesser les chamailleries que nous faisons tant que nous le pouvons encore. C'est le moment de renouveler encore nos engagements devant nos parents spirituels que nous suivons et devant Dieu. Il faut nous éloigner de tout ce qui tente de mettre le désordre dans notre vie. Les rancunes, la haine, les jalousies, ce genre de choses. Et que notre Église se lève encore afin que le Saint-Esprit puisse agir en chacun de nous. Faisons notre engagement devant Dieu afin de ne pas avoir honte au moment de sa venue, mais qu'au contraire, nous soyons pleins de joie. Et quand il viendra, il verra que nous avons accompli ce qu'il attendait de nous, et il pourra être fier de chacun de nous. Enfants de Sion, prenez donc une décision aujourd'hui, afin de vous rappeler de ce jour, afin de vous rappeler que le 13 décembre, le jour consacré au pasteur, j'ai changé. Le jour consacré au pasteur, le 13 décembre, nous avons changé. Tout ce qui ne mérite pas Dieu, clouons-le sur la croix avec Jésus. À Dieu seul la gloire. Amen.